ho ampitomboina aminareo anie ry havana ny fahasoavana mampiadanana avy amin'Andriamanitra ray amin'izao alahady fa 5 ny taona voalohan'izao taona A izay ananantsika ny lohahevitra hoe ilay teny izay nafafy ilay voa izay nafafy dia mampitsimoka ny fanantenana amin'izao vanim-potoana ny fialan-tsasatra izao. Anio dia tokony ho fanompoam-pivavahana amin'ny teny frantsay fa noho ny lafiny tsy miankina amin'ny fiangonana dia tsy afaka nanao an'izany ny mpiandraikitra nefa na izany aza dia izahantsika ihany ny atonga n'ilay fanompoam-pivavahana ho an'ireo izay efa niomana mba amin'ny ankapobeny amin'ny teny frantsay koa dia hialana tsiny amin'ireo miteny malagasy zany na dia hiezaka aza ny ampifandrindra izany fanompoam-pivavahana izany ho voninahitra Andriamanitra rery ihany. Frères et sœurs en Christ, quel privilège de vous accueillir aujourd'hui, que vous soyez ici en présentiel avec nous en direct, en ligne, ou que vous nous rejoignez plus tard en podcast. Vous êtes les bienvenus là où vous êtes. Et comme j'ai dit en malagas, ce dimanche devait être un culte francophone, mais on va faire en sorte que tout le monde ne soit pas lésé, mais trouve sa place. Et telle aussi la devise de notre Église, viens et vois. Et en cette journée, Dieu nous rassemble pour entendre une parole vivante, une parole qui descend comme la pluie sur une terre assoiffée, qui rejoint nos cœurs et qui ne revient jamais sans avoir accompli son œuvre. Et quel que soit l'état de notre cœur aujourd'hui, le Seigneur le voit, il ne faut jamais oublier, quel que soit l'état de notre cœur, rempli de joie ou de fatigue, d'espérance ou d'inquiétude, ou même en colère, ou triste ou frustré, le Seigneur vient semer sa parole en nous. Il désire faire grandir la foi, renouveler notre espérance et porter du fruit dans nos vies. Alors ouvrons nos cœurs à son esprit et laissons-nous transformer par celui qui parle encore aujourd'hui. Et que ce culte soit pour chacun un temps de rencontre avec le Seigneur, source de vie et source d'espérance. Amen. Iarahantsika mamaky ny salamo voalahatra 5:24. Ho anao ny fahanginana sy ny fiderana, Andriamanitra ny ziono, ary aminao no hanefana ny voady, ry mpiainy vavako. Ianao no atony ny nofo rehetra. Ny zava-mahameloka dia mihoatra noho izay zakako, nefa ianao no mamela ny fahadisoanay. Sambatra izay fidinao sy ampanatoninao mba hitoetra eo ankianjanao. Ho voky ny zava-tsoa ao amin'ny tranonao zahay, dia ny zava-masina ao amin'ny tempolonao. Amen. Ataontsika ny hira voalahatra.
Éternel notre Dieu, nous t'adorons parce que tu es le Dieu vivant, créateur du ciel et de la terre. Tu as parlé et le monde est venu à l'existence. Tu parles encore aujourd'hui et ta parole demeure vivante, efficace et fidèle. Nous te bénissons parce qu'aucune de tes promesses ne tombe à terre. Ce que tu annonces, tu l'accomplis. Ce que tu commences, tu l'achèves. Ce que tu promets en Jésus-Christ demeure éternellement assuré. Nous te louons pour ton Fils Jésus-Christ, le véritable semeur du royaume, venu répandre la bonne semence de l'Évangile afin de donner la vie à celles et ceux que tu appelles. Nous te rendons grâce pour ton Saint-Esprit qui ouvre nos cœurs, fait germer la foi et produit en nous les fruits de la nouvelle création. À toi, Seigneur, la gloire, l'honneur et la louange, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Pédrexi. Ny liturgia amin'ny endriny fahatelo no ampiasantsika noho izany dia ny vavaka fifonana dia ataontsika aorianan'ny toriteny. Noho izany dia iroso avy hatrany amin'ny famakiana ny soratra masina isika dia ny hira ao amin'ny arc-en-ciel 2:390 no ataontsika. Nous chantons le cantique dans le recueil arc-en-ciel 232 première strophe comme un souffle fragile. Des femmes de ce terme dans la Seigneur, nous te remercions pour ce temps de culte que tu nous permets d'avoir. Maintenant que nous allons écouter et lire ta parole, Seigneur, que ton Esprit Saint puisse agir en chacun d'entre nous, que nous puissions être attentifs, concentrés et que tu puisses nous aider à appliquer le message que tu as à nous transmettre aujourd'hui. En ton Saint-Nom, prions. Amen. Nous commençons la lecture dans Ésaïe, chapitre 55, du verset 10 à 11. Ésaïe 55, verset 10 à 11, que je lis au nom de Jésus. La pluie et la neige descendent du ciel et n'y retournent pas sans avoir arrosé la terre, sans l'avoir fécondée,
et à avoir fait germer ses plantes, sans avoir fourni de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Il en va de même pour ma parole, celle qui sort de ma bouche. Elle ne revient pas à moi sans effet, sans avoir fait ce que je désire, et remplit la mission que je lui ai confiée. Nous continuons la lecture dans Romains chapitre 8, versets 18 à 23. Romains 8, versets 18 à 23, au nom de Jésus. J'estime qu'il n'y a pas de commune mesure entre les souffrances du temps présent et la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Avec une espérance, cette même création sera libérée de la servitude, de la corruption, pour avoir part à la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Or, nous savons que, jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Bien plus, nous aussi, qui avons les prémices de l'Esprit, nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Ufaranantsika ny famakiana teny soratra masina, izany dia ho hitantsika ao amin'ny filazantsara ny Matthieu. Selon Matthieu, chapitre 13, du verset 1 au verset 23. Au nom de Jésus. Ce jour-là, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord du lac. La foule se rassembla autour de lui, si nombreuse qu'il monta dans une barque où il s'assit. Toute la foule se tenait sur le visage. Il leur parla en parabole sur beaucoup de choses. Il dit, un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tombe le long du chemin. Les oiseaux vinrent et le mangèrent. Une autre partie tomba au sol pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un terrain profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les ronces poussèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit avec un rapport de 160 ou 30 pour 1. Que celui qui a des oreilles pour l'entendre, entende. Les disciples s'approchèrent et lui dirent, pourquoi leur parles-tu en parabole? Jésus leur répondit, parce qu'il vous a été donné à vous de connaître les mystères du royaume des cieux, mais qu'à cela n'a pas été donné. En effet, on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il a. C'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant, ils ne voient pas, et qu'en entendant, ils n'entendent et ne comprennent pas. Pour eux, s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe. Vous aurez beau entendre, vous ne comprendrez pas. Vous aurez beau regarder, vous ne verrez pas. En effet, le cœur de ce peuple est devenu insensible et ils se sont bouchés les oreilles. Ils ont fermé les yeux de peur que leurs yeux ne voient, que leurs oreilles n'entendent, que leur cœur ne comprenne, qu'ils ne se convertissent et que je les guérisse. Mais heureux sont vos yeux, parce qu'ils voient, et vos oreilles, parce qu'elles entendent. Je vous le dis en vérité, beaucoup de prophéties et de justes ont désiré voir ce que beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez, mais ils ne l'ont pas vu. Entendre ce que vous entendez, ils ne l'ont pas entendu. Vous donc écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Lorsqu'un homme entend la parole du royaume et la comprend, le mauvais vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Celui qui a reçu la semence dans le sol pierreux, c'est celui qui entend la parole et l'accepte aussitôt avec joie.
Mais s'il n'a pas de racine en lui-même, il est l'homme d'un moment. Et dès que surviennent les difficultés ou la persécution à cause de la parole, il trébuche. Celui qui a reçu la semence parmi les rances, c'est celui qui entend la parole, mais les précipitations du monde et l'attrait trompeur des richesses étouffent cette parole et le rendent infructueuse. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit avec un rapport de 100, 60 ou 30 pour un. Amen. I sorana ni den filasantar. Amen. Eo am-pitsanganana no anaovantsika ny andininy fahatelo an'le hira teo, ta parole et partage comme un coup du pain. Je vous invite à la prière. Seigneur notre Dieu, nous allons entendre cette souffle fragile, ta sainte parole. Envoie ton Esprit Saint afin qu'il ouvre notre intelligence, éclaire notre cœur et affermisse notre foi. Que la semence de l'Évangile ne demeure pas à la surface de notre vie, mais qu'elle s'enracine profondément en chacun de nous. Accorde-nous d'entendre la voix du bon berger, de recevoir avec joie son enseignement et de porter le fruit que tu attends de ton peuple, que tu attends de chacun de nous. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ta parole vivante. Amen. Petraka isik. Lay vonafafia mapsimka fanatenana. Zay doit être une parole semée pour faire naître l'espérance. Les trois textes que nous venons d'entendre nous parlent d'une réalité très simple mais très profonde. Dieu parle, Dieu sème et Dieu fait grandir. Donc Dieu parle, c'est un P, c'est un mnémotechnique. Dieu parle, c'est un P. Dieu sème, c'est un S. Et Dieu fait grandir, je choisis le G. Ça donne péché. Donc tant pis pour les Marseillais. Dieu parle, Dieu sème, Dieu fait grandir. Bon, on peut dire PSF,
mais bon, je pense que ça sonne mieux, PSG. Et dans Ésaïe 55, la parole de Dieu est comparée à la pluie et à la neige qui descend du ciel. Elle ne tombe pas pour rien. Elle arrose la terre, elle la fait grande, elle permet à la semence de germer et au pain d'être donné. Dans l'Évangile selon Matthieu, Jésus nous parle d'un semeur qui sort pour semer. Ça, c'est le S, semer. La semence tombe partout, sur le chemin, dans les pierres, parmi les épines et dans la bonne terre. Et puis, dans l'Épître aux Romains, l'apôtre Paul nous rappelle que toute la création soupire. Toute la création soupire, qu'elle attend, qu'elle espère une libération. Et quand on vit maintenant, on dirait que c'est vrai, c'est déjà vrai. Toute la création soupire. Il y a le réchauffement climatique, il y a la guerre, toute la liste est longue. Toute la création soupire et attend une libération. Donc le monde souffre, l'être humain souffre. Vous voyez la canicule. J'étais ces derniers temps tout le temps en déplacement dans la région parisienne et récemment en Normandie. Et quand il y a des rassemblements comme ça, vous voyez, avant, on avait comme quelque chose de portatif ou de portable. Le premier, c'était les Soulnif. Et les inoflasan Soulnif. En français. Ah, tiens. Bon. Prothèse dentaire. Tu avais les soulmas, les écouteurs, téléphone portable, et tout devient individuel. Et maintenant, mais là maintenant, ce n'est pas encore le cas, mais là où j'étais, les gens, ils avaient le petit ventilateur, tout le monde en avait avec eux. Parce que c'est à cause de la chaleur, et je peux, mettre en relation avec ce monde qui souffre. Mais cette souffrance, c'est ça ce qu'il faut retenir. Cette souffrance n'est pas le dernier mot. Cette souffrance n'est pas le dernier mot. Alors ce matin, nous pouvons recevoir une bonne nouvelle. Déjà, cette souffrance n'est pas le dernier mot, mais quand nos vies ressemblent à une terre sèche, même quand nos cœurs sont fatigués, attristés, même quand le monde semble gémir, mais ceindre, Dieu continue de semer. Ça, c'est le S. Dieu continue de semer sa parole. Et cette parole n'est jamais inutile. Avant d'entrer plus en profondeur dans ce message, prenons un moment pour regarder ensemble comment Dieu agit dans nos vies à travers sa parole. Takany mpamboly anankiray amin'ny teny malagasy miandry ny vokatra. Ny mpamboly zany rehefa mamboly izy dia tsy manantena hoe vao mamafy an'io dia rapitsy dia hitsimoka. Fa mila fahareta, mila ranonando na ranonorana, mila hafanana, mila hazavana, mila ahavaina tsara. Comme un jardinier patient qui prépare la terre avant la récolte, sommes-nous prêts aussi à observer son œuvre en chacun de nous? Le prophète Ésaïe nous dit « Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche, elle ne revient pas à moi sans effet. » Tsy miverina amiko foana ny teny raha tsy efa avy nahatanteraka izay nampanirahako azy hoy ny tompo. Satria ilay tenin'Andriamanitra zany dia zao, rehefa alefan'Andriamanitra izy dia tsy maintsy misy vokany na ela na haingana. Saingy izao ny fotoana an'Andriamanitra, tsika maika, vanim-potoana iainantsika amin'izao dia zao,
manatera vokany aingana ary zay ny zavatra miseho dareo le tsindrina amin'ny bouton amin'ireny distributeur automatique ireny dia milatsaka ny kanety sy ny bonbon sy ny sandwich sy ny karazany dia izany mamola vola ny fiainantsika tsy misy faharetana intsony zany hoe miandro zany dia zavatra tsy hainny isika amin'izao vaninandro zao tsony nefa ny ampianarany tenin'Andriamanitra dia zao amin'izany voa afafy zany indraindray ny mpitory-teny indraindray ny mpitory ny filazantsara mahatsiaro malahelo hoe mba efa nafafy ihany efa mitoriana ihany ny teny nampianariny fa indraindray tsisy vokany hitantsika tamin'ny vaky teny tamin'ny heriny Jaona mpanao batisa zay nitory ny filazantsara nitory ny fibebahana nitory an' Jesosy hoe zay avy eo ariko lehibe no za fa zao tamin'ny fotoana indray maka na nitsiny sy nananarany any Herôda mpanjaka hoe tsy mety io ataonao io satria ny nataony Herôda mpanjaka dia nivady ny rahalahiny Herodiady ny nalainy vady dia Jaona mpanao batisa mampitory ny filazantsara azy dia tsy afaka hikipy maso manoloana ny tsy fiheteny ohatr'izany izy dia niteny fa fatatsika ny tantara quand Jean le Baptiste a comment dire rappeler Hérode que sa façon de se conduire n'était pas bonne parce qu'il a épousé la femme de son frère, sa belle-sœur. Et ça valait la tête de Jean le Baptiste. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche, elle ne revient pas à moi sans effet. C'est une parole forte. Dieu ne parle pas pour meubler le silence. Dieu ne parle pas pour faire joli. Quand Dieu parle, sa parole agit. Et même en hébreu, le mot qui est traduit en français « parole » a deux significations. C'est « davar », c'est-à-dire elle est à la fois parole qu'on entend, sonorité, mais aussi action. Et quand Dieu dit que la lumière soit, et tout de suite après, il y a une action, la lumière fut. Il n'y a jamais une séparation de la parole en tant que voix et la parole en tant qu'action. Quand Dieu parle, sa parole agit. Quand Jésus a dit à Lazare, alors même qu'il était enfermé dans le tombeau, Lazare sort et tout de suite après, Lazare est sorti du tombeau. Et ça, c'est ce qu'on appelle la valeur performative de la parole de Dieu. Elle agit. Et elle est comme la pluie aussi, selon Ésaïe, la pluie ne fait pas toujours de bruit. Elle ne transforme pas toujours la terre à une seconde, mais elle pénètre doucement, elle prépare la vie, elle nourrit. Et c'est souvent comme ça que Dieu agit en chacun de nous. Parfois, nous aimerions voir des résultats immédiats, et la société dans laquelle nous vivons aussi nous façonne. C'est du fast-food. Et même dans certaines églises, qui n'est pas la nôtre, on veut des fast-prédications. Oh, pasteur, en fait, que ce soit 5 minutes. Nous aimerions prier aujourd'hui et voir tout changer demain. Nous aimerions écouter une prédication et sentir tout de suite notre cœur transformé. Mais non, Dieu travaille souvent en profondeur, dans le secret, comme la pluie qui entre dans la terre. La parole de Dieu peut toucher un cœur longtemps fermé. C'est pour ça qu'il faut s'armer de patience. Elle peut relever quelqu'un qui était découragé. Elle peut donner une direction à celle qui était perdue. Elle peut réveiller la foi là où tout semblait éteint. Et ce qui est beau dans cette parole, dans cette prophétie d'Ésaïe, c'est que Dieu continue de semer. Il ne se lasse jamais. Nous, des fois, les envoyés de Dieu, les pasteurs, les diacres et les compagnies, diantres, que sais-je encore, des fois, moindre résistance, on dit, on a envie d'abandonner. J'en peux plus. Le prophète Élie
était le premier, ah oui, j'en ai marre, je ne suis pas mieux que mes ancêtres. C'est normal en tant qu'humain, parce qu'on fait qu'annoncer la bonne nouvelle, mais le vent contraire souffle très fort. Cette semaine, en fait, je vous invite juste de faire une sorte de, une sorte de question pratique. Je vous invite à prendre un temps simple. Et c'est pour ça qu'on a distribué qu'on appelle ça les petits livrets, là, la bonne semence. Prenons un temps simple et régulier pour écouter la parole de Dieu. Même quelques minutes par jour. Avec la bonne semence, ça ne dure même pas 5 minutes. Pardon. Mais alors que l'efficacité de cette parole est immense. Pardon. Et pour mieux comprendre ce que je viens de dire, je vous invite à nous tourner maintenant vers notre propre cœur. Il ne faut pas voir les autres. Nous, on est spécialistes, champions du monde, à pointer les autres. Mais on a du mal à faire un examen de soi. Prenons un temps vers notre propre cœur et posez la question, comment on accueille Dieu? On accueille ce que Dieu nous donne. Et l'évangile selon Matthieu, que nous avons lu en 3e lecture, la parabole du semeur, dans la parabole du semeur, Jésus ne met pas d'abord l'accent sur la qualité de la semence. Est-ce que c'est une semence bio ou transgénique ou OGM ou que sais-je encore? Dieu, il ne met pas d'abord l'accent sur la qualité de la semence. La semence, elle est bonne. La parole, elle est bonne. Mais le problème n'est pas la parole de Dieu. La question est dans quelle terre cette semence tombe. Dans quelle terre tombe cette semence? Il y a 4 façons. Il y a d'abord le chemin, c'est le cœur fermé, durci, distrait, avec toutes la distraction en ce moment. Si vous avez lu Blaise Pascal, c'est un philosophe français et aussi chrétien, mais c'est un savant. Il a écrit beaucoup de livres sur la distraction et ça illustre aussi le monde dans lequel nous vivons. Il y a des distractions partout. Et même au sein de l'Église, on n'est pas à l'abri parce que quand on fait quelque chose à l'Église, par exemple en enseignement, une retraite, une étude biblique, on voit qu'il y a toujours quelque chose de ludique. Alors que la parole de Dieu a un temps pour tout, un temps pour jouer, un temps pour travailler. Mais nous, on veut associer ça parce qu'on est une société qui est façonnée par cette, commerce de la distraction. Il y a d'abord le chemin qui représente les cœurs fermés, durcis, distraits. Donc il ne faut pas voir, ça c'est un tel. Mais c'est à chacun de nous de dire, est-ce que j'ai un cœur fermé? Est-ce que j'ai un cœur qui durcit, qui distrait? La parole est entendue, mais elle ne descend pas profondément. Ça reste là. Elle reste à la surface. Et cela peut nous arriver. Nous entendons l'Évangile, les prédications, les études bibliques, on lit la bonne semence, ou tout ce que vous voyez sur Internet, mais nous sommes tellement pris par nos soucis, nos habitudes, nos écrans. Et maintenant, le prêtre qui a fait la prédication lors du culte œcuménique l'a bien dit. Avec nos écrans, on est scotchés. Nos blessures, que la parole ne trouve pas de place à cause de ces choses-là.
Puis il y a le sol pieux, na faftene ni vatu. La parole est reçue avec joie, tout feu, tout flamme, afumlulu. Ni ovafua, tsara be zany tenin'Andriamanitra zany, bravo, alléluia, amen. Mais elle n'a pas de racine, tsimamaka, tsisfaka. Dès que viennent les difficultés, dès que viennent les problèmes, la foi s'essouffle. Et la première chose qu'on le fait, c'est qu'on claque la porte de l'église. Si vous croyez que c'était à cause de la parole, alors qu'on avait dit on a dit que la parole est efficace, elle est bonne. Mais c'est plutôt le cœur qui reçoit qui a un petit souci. Cela peut aussi nous parler. Il est facile d'être enthousiaste quand tout va bien. Mais la foi ne peut pas vivre seulement d'émotions. Et c'est ça qu'il faut faire attention. Je ne dis pas qu'il ne faut pas inviter des concertistes, des choses comme ça, mais des fois, ça nous entraîne dans une sorte d'émotion. Et là, on dit, ah, c'est super, et après, c'est rebelote. Notre foi a besoin de profondeur, de prière, de persévérance, et aussi de relations vraies avec notre Dieu. Et après le sol pierreux, après le chemin, il y a aussi les épines. La parole pousse, mais elle est étouffée par les soucis du monde, la séduction des richesses, les préoccupations de la vie. Manana an'izany daholo fa rehefa zany maka toerana eo amin'ny fiainan'ny olona dia izay no mamatotra le teny tsy hitombo. Voilà, là encore, Jésus parle très concrètement. Les soucis peuvent étouffer la foi ou la semence. La peur du lendemain peut étouffer la confiance. Là, ça ne voula nous. Rehefa misy eo amin'ny compte en banque dia falifaly. Fa rehefa tsy misy eo dia eo ny fanahina ny amin'ny rapitso. Le désir de tout contrôler, de tout maîtriser peut aussi étouffer l'abandon à Dieu. Le fiakinan-doha amin'Andriamanitra indrindray rehefa tiatsika ho maîtrisena atao tsy maintsy atao an'izao, tsy maintsy mivoaka amin'izao, tsy maintsy mandeha amin'izao. Dia efa tsy eo tsony le fahatokinan'Andriamanitra fa mietehatra amin'ny herin'ny tena isika. Mais enfin, il y a la bonne terre. La bonne terre, ce n'est pas un cœur parfait. Ça n'existera jamais. C'est un cœur qui accueille, un cœur qui écoute, un cœur qui accepte d'être travaillé par Dieu. C'est ma bonne terre. C'est bonne terre, lui, tant tsara de olona tsy misy tonika, tsy misy fiketronana, tsy misy fahadisoana mihitsy, tsy misy zany raha ety an-tany. Fa ny teny tany tsara dia zao ireo zay mandray ny teny, ary zay le voalaza teo, ary miaino sy manaiky ho volavolany zany teny zany. Zay zany nraisiny zay. Zay ny tena izy zay. Un cœur qui accueille, un cœur qui écoute et un cœur qui accepte d'être façonné, travaillé par la parole de Dieu. Zay no atao hoe teny tany tsara. Sa mieritreritra mihitsy hoe tany tsara rehefa hoe tout est réglé. Vizany eo tsika. Tsy hisy novinanoviana zany. Fa ny tany tsara dia ireo zay mandray le teny, miaino an'le teny ary manaiky ho tefena. Dia indraindray le zavatra miseho amin'ny fiainantsika iny, le tsy tiantsika iny. Tsy hanao ohatra azy satria mety mifandray amin'ny fiainantsika. Fa indraindray misy zavatra miseho amin'ny fiainantsika mety mampitomany atsika, mampalahelo atsika, manao an'izao dia j'en peux plus, tsy hanao tsony ohatra. Nefa indrindra no amola volan'Andriamanitra ny fiainantsika mba hahatonga atsika zato eny sy arak'izay ilain'ny tompo azy. La bonne terre, ce n'est pas quelqu'un qui a tout compris. Ça n'existera jamais. C'est quelqu'un qui dit, Seigneur, parle-moi, je veux recevoir ta parole, je veux qu'elle change quelque chose en moi.
Zay le izy zany manaiky am iova ampio a iova fantatra fa tsy mety lokaloka isaky ny voalohan'ny taona tompo mba tianao an'izao mivadika tianao an'izao anzanako tianao an'izao andrafozaka ny ray aman-dreniko ny rehetrarehetra ohatrao fa force de constater ny eo ihany ny eo zay no angatahana amin'ny tenin'Andriamanitra amin'Andriamanitra hoe le teninao le tsy miverina aminao raha tsy manova zay ny vahaolana zay est-ce que je peux continuer ça va et Jésus dit que cette terre cette bonne terre porte du fruit 30, 60, 100 pour un. Je lis le texte. Le fruit ne vient pas toujours tout de suite, comme j'ai dit, mais quand la parole est reçue avec foi, elle finit par produire quelque chose. On gagne un peu plus de patience, plus de paix. Ça me suffit d'un emploi, fait les miades. Et tivana daholo ny baibai sorovoatra ty. Plus d'amour, plus de courage et, selon le thème, plus d'espérance. Et cette espérance, c'est justement au cœur du texte de l'apôtre Paul. Car la parole de Dieu ne nous est pas donnée dans un monde facile, mais dans un monde qui souffre et qui attend d'être renouvelé. Comme une lumière qui perce à travers les nuages, comment cette espérance peut-elle tenir bon au milieu des tempêtes, au milieu des difficultés? Et en poursuivant notre réflexion, je vous invite aussi à découvrir comment cette parole nourrit notre espérance. Ahoana no ahatonga ny tenin'Andriamanitra io mampisimoka an'izany fanantenany zany tsy mitovy ny espoir sy ny espérance zay efa nazavako aminareo ny espoir dia hoe on espère que ça va changer demain mais ny espérance dia zao ny fanantenana dia zao hoe na miova na tsy miova mifikitra amin'Andriamanitra. Voilà ce que s'on appelle l'espérance. C'est Dieu qui change les choses en bien et même si ça ne change pas, je continue à rester fidèle à Dieu. Voilà ce qu'on appelle l'espérance. L'espoir dit, ah mais je fais en sorte des fois rehefa mivavaka dia teren'Andriamanitra ho vai io satria manantena ny valiny fa ny fanantenana dia izay hoe ianao Andriamanitra mahalala ny mahasoa ny fiainako indraindray ny eritreretiko tsara tsy izay ny tsara za zao tenen'izay mba milaza kely tany amin'ny firy-taona lasa tany naniry mafy taty andafy ary afaka nandeha mihitsy na ny fahafahana sy ny zavatra rehetrarehetra fa ny zavatra ndragaga tsy mety lasa mihitsy tamin'izany keo moa mbola tsy lazaiko ny toeny dia amin'izao fotoana zao ny eritreritra manao jery todika hoe misaotra anao Andriamanitra fa raha tamin'izany any nakaty andafy tsy ohatran'izao dia nefa firy-polo taona ty ariana vao mahita an'izay recul zay taloha nalahelo mihitsy loza be ty ahoana ary zao natotona daolodolo ny rehetrarehetra fa tsy nety satria ahoana fantatra Andriamanitra dia izay no atao hoe fanantenana. Voilà ce qu'on appelle l'espérance. La parole de Dieu fait grandir l'espérance au milieu des tempêtes, au milieu des souffrances. C'est ça, les G fait grandir. P, parole, S, semence, semer. Et G, pour rimer, mais je suis désolé pour ceux qui détestent corps et âme, le péché. Moi, je ne suis pas péché, mais comme il joue bien ces derniers temps, c'est juste ça, quoi. C'est beau de voir une équipe, une vraie équipe, qui n'est pas staro-dépendance, qui dépend des stars. Et quand les stars ne sont pas là, l'équipe tombe. Bon, on ferme la parenthèse. Et pour terminer, cet troisième point, la parole de Dieu fait grandir l'espérance au milieu des souffrances. Dans l'épître de Paul aux Romains, chapitre 8, l'apôtre Paul dit que les souffrances du temps présent ne sont pas comparables à la gloire à venir. J'ai une version qui était super tout à l'heure. Je vais relire parce que ça m'a la façon dont
Romains, je vais voir dans ma Bible, Romains 8, et quand il dit « La souffrance du temps présent n'est comparable à aucune mesure de la gloire à venir. » Zay le fanantenany zay. Na mety mandalo zavatra manahirana antsika, na mety efa miteny aza ny dokotera hoe ny diagnostikanao io zao le izy. Ninina mety lalovantsika na olana rabolo, na olana karazana administratif, taratasy, olana amin'ny fifandraisana, misy miady efa firy-taona tany dia mbola feheziny iny ady iny fa tsy afaka mamaly le ady. Dia izao no tenin'Andriamanitra hoe ny fahoriana izay iainantsika amin'izao vanim-potoana izao dia tsy azo oharina akory, tsy azo oharina velively amin'ilay voninahitra ho avy. Zany hoe manosika antsika hibanjina no avy foana zany ny tenin'Andriamanitra, tsy hifikitra sy hijery le fahoriana eo. Zany akory tsy midika hoe jerena fotsiny le fahoriana, fa araka le teny teo hoe rehefa mandray le tenitsika ary miaino sy manaiky hovan'Andriamanitra dia izy Andriamanitra manova azy amin'ny fotoanany. Fa raha mandalo fahoriana nevintsika dia zao zay fahoriana mety ho lalovantsika izay dia zao tsy azo ampitahana velively amin'ilay voninahitra izay ho avy. Les souffrances du temps présent, dit l'apôtre Paul, ne sont pas comparables à la gloire à venir. Paul ne nie pas la souffrance, comme j'ai dit à Malagas. Il ne dit pas, comme on est à Marseille, la ville est bleue, la vie est belle. Il ne dit pas non plus, un chrétien ne souffre jamais, il n'y a pas de maladie, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de soucis. Non, au contraire, il reconnaît que la création tout entière soupire. C'est ce que nous avons lu ensemble dans Romains 8. Toute la création soupire et attend une libération. Voilà ce qu'il a dit. Et nous le voyons autour de nous. Comme j'ai dit en introduction, le monde soupire. Des guerres. Des fois, on dit qu'il y a une sorte de trêve, des négociations, mais là, ça va repartir. Des guerres, des injustices, des maladies, des inquiétudes, fatigue, division. Et nous aussi, en tant que chrétiens, parfois, nous soupirons intérieurement. C'est que enfin, ça peut arriver, mais pourquoi tu soupires? Est-ce que c'est à cause de moi? Non, c'est vraiment la vie, la création qui soupire, mais qui soupire en entendant une libération. Ce n'est pas une sorte de soupir de désespérance, mais nous attendons aussi la libération. Nous portons des poids, des attentes, des combats que les autres ne voient pas toujours. Ntsaratsika ny malala an'izany fa Paoly apôstôly dia miteny hoe reny zavatra mivesatra amintsika reny sainte lal reny dia manana fetra misy farany. L'apôtre Paul dit que ces soupirs ne sont pas des soupirs de faim, d'une faim. Ce sont les douleurs d'un enfantement. Moi, je suis un homme, donc je ne peux pas dire comment les femmes elles font lors des accouchements, mais on dirait que c'est la douleur le plus intense. Après l'accouchement, c'est l'arrache des dents. Mais cet accouchement-là, certes, dur, mais en vue d'un enfantement. Mais ça rehefa tonga le zaza hono tsy afaka miteny eo amin'ny toeran'ny vehivavy ny tena fa zay no théoriquement eno. Rehefa tonga le zaza adino lay ina le souffrance fa tsy hitako tsony ray nantsika anazy amin'ny teny malagasy. C'est une image profonde
L'enfantement est douloureux, mais il annonce une naissance. Paul veut nous dire que Dieu n'abandonne pas sa création. Dieu prépare un renouvellement. Dieu conduit son œuvre vers la vie. Alors, quand Dieu sème sa parole dans nos cœurs, il sème aussi l'espérance. Il nous apprend à regarder plus loin que nos difficultés précédentes. Jesosy niampita rano teny ambonin'ny ranomasina dia nieritreretin'ny mpianatra hoe matoto dia rehefa avy eo dia nandeha teny ambonin'ny rano izy dia nijery petera nitsambikina planche dia anatina azy dia rehefa mijery an' Jesosy izy dia nitsingevana fa rehefa nijery le ranomasina izy dia nilentika. Indray tsika zany raha le olana ninina endriny izay lalovantsika io no mifantoka ao io foana fo dia io dia matory dia io dia manofy dia io dia isaky miresaka amin'ny olona dia io ny resahana dia miletika. Fa rehefa io olana io koa aza afaka ifampiresahana amin'Andriamanitra hoe tompo hitanao ny olona koa apetrako aminao, lasa moyen qu'on peut utiliser pour se mettre en relation avec notre Seigneur. Dia zay le izy. L'apôtre Paul nous rappelle que nous vivons aujourd'hui ce que nous vivons aujourd'hui, n'est pas le dernier mot. La souffrance n'aura pas le dernier mot. La peur, le péché et ni la mort n'aura pas le dernier mot. Le dernier mot appartient à Dieu. Andriamanitra ny tompony teny farany. Et ce mot, io teny farany io, dia tsy inona fa le fiainana. Zao lalana sy fahamarinana ary fiainana. Et c'est pourquoi nous sommes appelés tous à tenir bon. Non pas parce que nous sommes forts par nous-mêmes, non, mais parce que la parole de Dieu travaille en chacun de nous. On les laissera nous façonner. On la laisse nous façonner. Et cette parole est comme une semence, petite peut-être au départ, parfois presque invisible, mais avec le temps, elle prend racine, elle grandit, elle porte du fruit. Donc, dans les moments difficiles, je vous invite à choisir de vous appuyer sur une promesse de Dieu et graver, je vous invite à les graver, à les répéter et même à mettre à insérer dans vos sujets de prière. Lorsque nous sommes découragés, rappelons-nous que Dieu agit même si nous ne le voyons pas. Et cherchons aussi à encourager quelqu'un autour de nous. Pour terminer, Dieu nous rappelle 3 choses simples. D'abord, sa parole est vivante et efficace. Elle ne revient pas à lui sans effet. Et ensuite, notre cœur est une terre que Dieu veut préparer, une terre que Dieu veut façonner. Il veut enlever ce qui durcit, ce qui étouffe et ce qui empêche sa parole de porter du fruit. Et enfin, même au milieu des souffrances, au milieu des tempêtes, Dieu fait grandir l'espérance. Voilà, voulons-nous laisser la parole rester à la surface, la recevoir seulement pour un moment, ou nous la laisser être étouffée par les soucis de la vie? Non, je vous invite à recevoir cette parole. Que Dieu fasse de nos cœurs une terre ouverte, une terre qui accueille, et que le Seigneur y sème sa parole, fasse grandir la foi, l'amour et surtout l'espérance, parce qu'on a vraiment besoin de cette espérance dans le moment, dans le temps que nous traversons en ce moment. À lui seul soit la gloire. Amen.
manoloana n'izany teny izay notoriana izany dia ndeha andiny tena anatrehan'ny tompo isika arakin'izany efa natomboka tamin'ny alalan'ny feon-java-maneno izany andiny tena ao anatrehan'ny tompo isika ka hivavaka. Je vous invite à un temps de recueillement et nous prions tous ensemble. Et après la prière de repentance, je vous invite à chanter le cantique 445, première strophe. Jesu mora fohy indrindra. Andiny teny ao anatrehan'ny tompo isika. Seigneur notre Dieu, tu répands généreusement la bonne semence de ta parole, mais nous reconnaissons que nos cœurs ressemblent souvent au terrain dont parle Jésus. Parfois ils sont endurcis et distraits, parfois notre foi demeure superficielle et manque de persévérance. Parfois, les soucis de cette vie, les richesses trompeuses ou nos préoccupations étouffent la vie que tu veux faire grandir en chacun de nous. Nous avons trop souvent préféré notre volonté à la tienne. Nous avons écouté sans obéir. Nous avons reçu sans porter le fruit que tu attendais. Pardonne-nous pour l'amour de Jésus-Christ. Par ton Esprit Saint, laboure nos cœurs, arrache ce qui les encombre et fais de nous une bonne terre, Seigneur. Une bonne terre où ta parole puisse croître pour ta seule gloire. Nous te le demandons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur. Ritzeso mura fohy indrindra. Tsangantsika andray ny teny soa avy amin'ny tompo hoe ny tompo raha maharitra mitenika anareo dia ho mpianatra tokoa ka ho fantatrareo ny marina ary ny marina afaka anareo tsy ho andevon-javatra intsony tsy ho andevon'izaniza intsony. Si vous demeurez dans ma parole, dit le Seigneur, vous serez vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité fera de vous des hommes, des femmes libres. Dieu a entendu vos prières, il vous pardonne et vous libère en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Petraksika dia zao ny amafia no manao hira dia miroso amin'ny fanekepinao tsiko raha izay no amin'ny fandaharanao na tsy.
Kepinontsika, nous allons déclarer notre foi et nous le faisons en malagasy. Mino an'Andriamanitra tsy toa izay mpanao ny lanitra sy ny tany. Andriamanitra dia fanahy, Andriamanitra dia fitiavana, Andriamanitra dia manjaka hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Andriamanitra dia mampiseho ny fitiavany atsika, fa fony mbola mpanota isika dia maty hamonjy antsika i Kristy. Mino an'i Jesosy Kristy, janan'ilay tokana tompontsika, tonga izy hitady sy hamonjy ny very. Izy ny lalana sy fahamarinana ary fiainana. Izy dia tsy miova omaly sy anio ary mandrakizay. Mino ny fanahy masina aho, izy no manambara amin'ny fanahintsika fa zanak'Andriamanitra isika. Fanahy iray ihany nanao babatisantsika rehetra ho tena iray. Ny fandresena izay ento mandresy izao tontolo izao dia ny finoantsika. Tompo ampitombohy ny finoanay. Amen. Petraka ary mroso amin'ny filazan-draharahantsika izao. Dia faly miaravantsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo amin'izao alahady maraina fa 12 Jolay izao. Dia faly miarava koa izay rehetra manaraka izao fandarana izao fitompavana izao amin'ny alalan'ny tambazotra. Toy izao ny raharaha ambarana amintsika vetivety fohifohy. Raha misy amintsika vahiny sambany vao tonga miara-bavaka eto amin'ny trano fiangonana androany dia angatany izy tsangana miara-bavaka fiangonana. Fivaliana tompoko ny mandray anareo eto amin'ity tranon'Andriamanitra ity. Na mandalo nareo raha mipetraka dia aza misalasala fa misy toerana ho anareo foana eto. Ary ny tompo hita sy hitantana anareo amin'izay rehetra ataonareo na hitoetra na handalo. Dia misaotra tompo. Aorian'ny fitompavahana raha sitrakareo dia izy amin'ireo tompona andraikitra amin'ny accueil anantona anareo amin'ny fifandraisana mba hahatsara ny fifandraisana. Misaotra tompo. Misaotra ireo rehetra izay nandray anjara ny fanatanterahana sy fanomanana izao fotoam-pivavahana izao. Toy izao ny fandaharam-potoana hitantsika eo amin'ny fahafanahy ihany isan-kerinandro. Misy amin'ireo fandaharan'ireo noho ny fialan-tsasatra no mianto. Ary ny asabotsy ny sampana fifoazana dia misy manomboka amin'ny 27 Juillet. Indrazeo amintsika indray ireo daty tsara ho tadidy sy marihana amin'ny diary. Ireo ny 12 septembre zany dia misy mihetsiky ny 13e madame. Ireo hitantsika ireo fangamany tsy ho averiko intsony mba ahafahantsika mandoso malakilaky. Azontsika atao ny hetsika 25 octobre zany dia misy ny hetsika faharoa ataon'ny fiangonana izay promesse de don izy io. Azontsika atao ny manangona tsikelikely dian'izao any an-trano na afaka tonga dia atolotra tsikelikely ny ekipa finance ihany koa. Misy tanjona tratrarina amin'izy io fa mialatsiny fa tsy ananako le tarehimarika. Vaovao avy eto toerana, ny retraite spirituelle ataon'ny fiangonana dia ny 26 sy ny 27 septembre ho avy izao any amin'ny INCA Avignon. Araka ny voalaza ny thème biblique dia Bible ouverte, genoux pliés, cœur aligné, vivre le psaume 23 dans nos temps d'insécurité. Ny saran-dasy amin'izany dia 61 € isan'olona. Misy fandraisana anjaran'ny fiangonana mba hoezahana ahafahan'ny rehetra manatrika izany. Dia mitetina 20 €. Izany hoe lasa 41 € isan'olona zany ny saran-dasy. Ho an'ireo fianakaviana maro maniry ny andeha dia mihena 31 € à partir ny fahaefatra olona fahaefatra 4e personne zany.
Manatsaina antsika rehetra ho tonga marobe amin'ny fotoana io ary afaka manatona ny birao izay mila fanazavana na fanontaniana manitikitika azy ireo. Aza misalasala amin'izany. Vaovao amin'ny Sampanatily, un souvenir à emporter, une aventure à faire grandir. Pour les 30 ans du Sampanatily, ne partez pas avec les mains vides. Adoptez nos godis collecteurs aux couleurs de Marseille Océan, avec les valeurs qui nous animent et nous rassemblent. C'est 25 € l'ensemble, sac, 8 Sario. Parfait pour vous accompagner cet été. À chaque contribue directement de soutenir les activités et le fonctionnement du centre. Un petit geste pour vous, un grand coup de pouce pour nos jeunes. Merci pour votre générosité. Vovovamni 13e matin, c'est l'association d'entraide sociale et omnifingunatique. Filazana manjoa androany zany no anatanterahantsika ny famangina ny fianakaviana raha mangasalama Andrianja mamy sy Lalatiny izay namono irainy tamin'ny faha 14 Jona lasa teo. Filazana manjoa, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. De Timothée 4,7. La famille Bereisn et Rasufzon ont la tristesse de vous annoncer le décès de Rasufzon Maruzatouv Arthur, frère cadet de Rosemar, décédé le 30 juin 2026 à l'âge de 75 ans à Mourvi, Majanga. Arthur était souffrant depuis plusieurs années. Ces derniers temps, sa santé s'est beaucoup améliorée et le Seigneur l'a rappelé à lui. Paix à son âme. Les obsèques se sont passées à Belanja, à Katke, le vendredi 3 juillet 2026, là où il y a le caveau familial. Quant à nous, ses 5 sœurs et 3 frères, sa lignée directe, son épouse, ses 3 enfants, ses 5 petits-enfants, son arrière-petite-fille, la parole de Dieu nous dit, comme un homme que sa mère console, ainsi moi je vous consolerai. Isaïe 66, 13a. Que le consolateur visite notre cœur pour nous consoler, soutenus par vos prières. Merci infiniment, chers frères et sœurs en Christ, pour vos prières et vos condoléances. Soyez abondamment bénis en Christ dans chaque circonstance de votre vie personnelle, familiale et communautaire. La paix du Christ au milieu de nous tous les jours. Dia mitondram-bavaka izany fianakaviana izany isika. Vaovao hafa araky ny efa nampitaina tamintsika teto dia amin'ny asabotsy 18 juillet izao, zany hoe amin'ny heriny zany ho avy izao, amin'ny heriny sabotsy no misy ny vidi-colonier andehan'ny faharoa eto amin'ity toerana ity eto amin'ny parvian'ny Vialary. Manomboka amin'ny valora ny fotoana. Manentana antsika ho tonga maro enton'ny fianakaviana namana, misy ny fivarotana tsakitsaky. Mbola afaka mamandrika toerana ireo izay maniry hitazona stand. Hitantsika koa amin'ny fafana ny laharana, isy ihany koa ny stand ny fiangonana ka ireo izay manana entana omena anefa tsy afaka na tsy maniry hitazona stand dia afaka entina ty am-piangonana izany. Ny vola voangona amin'io moa dia ataontsika ihany koa anatevenana ny kitapo imbonana ho an'ny ezaka trano. Etsika 13e mata ny 12 septembre 2026. Io etsika io dia mitondra ny thème hoe vakoka sy takalo patrimoine et échange angambany amin'ny teny vazaha, mety tsotsotra amintsika mandray azy. Dia manomboka amin'ny 12. Isy varotra sy fampirantiana fifanakalozana amin'ny orinasa malagasy. Dia izay orinasa liana amin'izany ka tazona stand dia 20 € ny ofan'ny stand. Marihana fa misokatra amin'ny rehetra izany na isika eto an-toerana na ny any ivelany. Isy ihany koa ny stand accueil social social accueil sy ny ho an'ny 13e madame resaka social. Isy kilalao malagasy isan-karazany ary sakafo malagasy atao amin'izany.
miantso ny sampana rehetra natevina ny komision isan-karazany fanomanana izany antsika izany satria ny entanjarai no mazaka ary ny fanampitsika tsirairay no mampandroso ny asan'ny fiangonana. Raha misy fanontaniana mila fanampiny fahazavana dia afaka manantona ny tompona andraikitra ny birao zany. Mitoetrany ny fanatanjahantena sy ny karate ary ny fitness araky ny fandaharana ampitaina amintsika amin'ny alalan'ny WhatsApp ihany ny vaovao raha misy fiovana. Misokatra ihany koa ny banque alimentaire izay atsy amin'ny sarikaty aza misalasala raha mila izany isika ary azo atao koa ny manatevina izany amin'ny alalan'ny fanomezana. Vaovao avy amin'ny foibe mitoetra ny cellule de prière itondrantsika mbavaka iraisety salama amin'ny alalan'ny cellule de prière iraisana amin'ny foibe. Misy fanasana voaray amin'ny fanasana ny jobily 5 taona ny tandreman'ny mpitandrina Andremiandra Élysée izay mpitandrina ny Toulouse izay andeha koa isotro ronono. Izany hoe ny 10-11 octobre zany io fankalazana io raha misy amintsika lina manana fanontaniana dia afaka manantona ny mpiandraikitra. Ny Zaikabe SVKI sampana iraisana nasionaly vehivavy sy ny sampana iraisana lehilahy dia ny 17 sy ny 18 octobre 2026 ho avy zao. Ny toerana dia any a Dijon ary hitantsika mifafana ny andinidininy izany. Ny faratra Tananarina dia nahembotra hatramin'ny 15 septembre indray. Ny mikasika ny fanomezana ny rakitra voangotsika tamin'ny herinandro lasa teo dia ny asabotsy misy rakitra mariage 226,60 €. Ny alahady 5 juillet ny totaly 1686,70 ary misy voaloam-bokatra 30 €. Mariana fa misy hatrany ny rakitra indroa eto amin'ny tafo. Ny rakitra voalohany dia ho amin'ny fampandehanana rany fiangonana ary ny rakitra faharoa dia ho an'ny ezaka trano. Azo ataontsika aloha azo atao efaina amin'ny fomba rehetra izany fitatazany rakitra izany. Dia izay ny vaovao azo ampitaina amintsika ary mametraka ny asa rehetra ho empaizan-tanan'ny tompo. Misaotra azafady misy fandraisam-pitenenana kely ho an'ny ezakatrano. Miarabantsika rehetra dia afaka amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompolohan'ny fiangonana. Araky ny nambara tamintsika teo dia amin'ny sabotsy ho avy zao isy ny fanaovana vide grenier indray. Faharoa izy amin'ity taona ity zany no tanterahana eto amin'ny parvian'ny fiangonana. Nafinaritra ny voalohany tamin'ity taona ity satria maro ny fifaneraserana tamin'ireo vahiny sy sika malagasy izay tonga teo. Izay rehetrarehetra azo amin'izany moa dia entina ho an'ny ezaka trano no anatanterahana azy. Tiana mariana fa 10 € fotsiny ny vidin'ny emplacement anankiray zany. Hitanareo ohatra n'le makeny antsentsika le makeny analakely misy an'le carré iny 10 € ny anofatsika an'iny ary ho an'ny namantsika sasany izay azo tao dia narotsany ho an'ny fividianana trano fiangonana. Izay nefa tsy hanomezantsiny ihany koa izay tsy afaka mandrotsaka izany fa te hivarotra izay rehetrarehetra tokony ho videna any amintsika ihany satria maro ny entana tsara any amintsika nefany lasa ariana fotsiny indraindray. Tianao marena fa tamin'ny farany teo hatramin'ny bisikileta ary novidina 20 € nisy frigidaire tao 10 €, 15 €. Aizandray tsika nahita ohatran'izany. Misy ihany koa ny buvette zany izay atao an-jaridaina. Rehefa avy mijerijery tsena isika sy mijery izay entana tokony hovidintsika na amidsika dia afaka misakafo. Misy sakafo mafilotra ao sady mipetrapetraka ao anatin'io sahedenantsika mahafinaritra io. Tianao marina fa nany vazara dia gaga tamin'ny fotoana nanaovana ny hetsika voalohany teto tamin'ny akantony ao an-jaridainantsika ao ary nihinana n'ireo sakafo malagasy hatramin'ny mofo baolina, mofo sakay, zavatra maro isan-karazany. Koa dia manentana antsika
ho tonga amin'ny sabotsy ho avy zao a ary raha afaka ndray anjarany amin'izany vidigrene zany a dia mba hanatanteraka izany ho an'ny ezaka trano ho an'andriamanitra ireny ny voninahitra amen. Manamafy an'izay 10 € zany ho an'ireo zay andray stand fa tsy hoe zay tonga eo dia andao 10 € mba aoka zava-tsara zay afaka tongotsika mividy na mijerijery na mihinana tsakitsaky. Fanamafisana ny amin'ny hetsika faharoa arak'izay vavoalaza ny tonton rabe teo ny hetsika faharoa ny 25 ny volana oktobra dia ny zavatra nolanitsika teo amin'ny fivoriam-ben'ny mpandray dia 15 378 la somme que nous avons budgétisée pour la promesse de dons le 25 octobre. Et à partir de maintenant, nous pouvons déjà collecter nataka dia efa araka mivolaza teo hoe manatona ny ekipa finance tsisy mahalala an'iny nareo fotsiny miteny hoe zay dia anome an'izao voly zao alohanay tsikelikely izy na amin'izay fotoan'izay le izy vao entinay efa mahamora ny compte ataon'izy ireo zany. Faharoa ny amin'ny lasy amin'ny faran'ny volana septembre zany dia arak'le efa nilazaina teo ihany koa hoe Bible ouverte, genoux pliés, cœur aligné, vivre le psaume 23 dans le contexte difficile que nous traversons en ce moment. Et ahoana ny ainana ny salamo fahatelo amby roapolo iny zay mazana rehefa misy fahoriana vao hoe Jehova ny mpiandry tsy hanan-java-mahory fa ho hitatsika ny alaliny ny teny iny eo amin'ny lafitenatsika na any amin'ny asa zany na ny tokantrano na amin'inona dia hijirany ny teny iny aikaika Andriamanitra no miahy ny fiainatsika rehetra. Dia iny teny iny moa dia nalaina tamina citation any Billy Graham amin'ny teny anglisy le izy dia ohatrany tsy dia haiko tsao raha ny amin'ny mamaky azy amin'ny accent hoe when a man has an open Bible en Inde, oui, ratika amin'ny teny français dia quand un homme a une Bible ouverte dans une main et son genou plié au sol, il peut changer le monde. Dia zay no iainatsika amin'ny fotoana iny. Quand un homme et une femme a une Bible ouverte, la semence, la bonne parole dans une main et son genou plié, zany hoe mivavaka, son genou plié au sol, il peut changer le monde. Dia zay no iainatsika amin'io. Zao tsika dia mroso amin'ny tsy haiko na vavaka trano na famangina manjono, tsy haiko so ny fandaminanao. Quelle belle église, Seigneur. Merci pour chaque personne présente dans cette église, dans cette communauté malgache, dans la FPMA Aix-Marseille. Merci parce que c'est toi qui parles, c'est toi qui sème et c'est toi qui fais grandir chacun d'entre nous. Seigneur, tu nous fais grandir dans le service, dans l'échange, dans l'amour, dans la reconnaissance pour toi-même. Merci pour chaque section, pour chaque personne qui œuvre, qui essaie d'aimer, qui fait ta volonté. Merci parce que c'est toi qui permets que nous puissions être là, que nous puissions être chacun avec les autres. Merci parce que c'est toi qui nous soutiens dans tout ce que nous faisons. C'est toi qui nous fait aussi rayonner dans le quartier, qui rayonner être la lumière que nous soyons. Et c'est tout ça, Seigneur, se fait aussi parce que tu as permis depuis des années et aujourd'hui maintenant d'acquérir ce bâtiment, ce temple, ton église, le lieu où nous pouvons te rencontrer, le lieu où nous pouvons nous rapprocher de toi, de nous rapprocher des autres, se soutenir les uns les autres pour aujourd'hui, pour demain, pour nos futures générations, pour nos jeunes, nos enfants.
Merci parce que c'est toi qui permets, grâce à ce lieu, grâce à cet endroit, que nous puissions transmettre qui tu es, nous puissions transmettre et te faire connaître, nous puissions aussi garder tes valeurs, les valeurs de l'amour, de la joie, les valeurs de ton Saint-Esprit. Seigneur, nous voulons te remettre entre tes mains chaque instant que nous passons ici. Tu vois combien cet endroit nous est précieux, parce que ça nous donne, ça nous fait grandir. Tu es là avec nous. Et nous te demandons le renouvellement de notre intelligence, Seigneur, de nos cœurs, pour donner encore, parce que nous recevons plus en donnant, que tu nous donnes aussi des idées, parce que tu sais l'état aussi de ce que ça coûte, tant en argent, en travail, en travaux. Et Seigneur, fais venir ici les personnes qui peuvent encore accomplir ta volonté et donner pour que nous puissions avoir l'argent nécessaire, les finances nécessaires, le renouvellement interne nécessaire pour nous aujourd'hui et pour nos générations. Nous faisons confiance aussi à ta volonté dans nos choix, que ce ne sont pas des choix de nos compétences simplement, mais que ce soit vraiment ta volonté qui s'accomplisse dans chacun d'entre nous, dans chacune de nos décisions. Et nous faisons confiance quand tu fermes les portes, et nous faisons confiance quand tu ouvres les portes. Merci Seigneur de nous bénir encore aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Miroso amin'ny famangina manjotsika 5:100 voalohany ihany nataontsika dia brosety amin'nona ny fianakafiana manamanjo ary ny solitena ny komity fitandremana. Ry fianakaviana manala teny soratra masina izay hoentina mampahery antsika amin'izao fotoana izao. Dia ho hita ao amin'ny sana
Salamu faharoa efapolo dintino fa raika amby folo. Sy salamu fa raika amby telopolo andiny fa efatra amby roapolo. Izay manao hoe nahoana ny tanondrika anao ry fanaitso ary nahoana ny toloko ato anatika anao. Manantenà n'Andriamanitra fa mbola hitera azy ihany aho. Izy ny famonjena ny tava samy Andriamanitra. Mahereza ary aoka tanjaka ny fonareo dia ianareo rehetra izay manantena an'i Jehova. Hivavaka isika. Ry Andriamanitra rainay izy any an-danitra amin'ny finoana sy ny fanantenana misy tsanganan'ny tena maty no anatonanay ianao. Torotoro ny fonay, mitanondrika ny lohanay ary mirotsaka ny ranomasinay. Kanefa mino izahay fa ianao dia mahay mampionona anay. Inoanay tokoa fa na dia maizy nahaza ny andronay dia mbola hamirapiratra eo aminay ny tara-pahazavan'ny tavanao. Izany tompo no tokonay sy fanantenanay. Fantatray fa tianay ianao na dia ory azy izahay dia mbola faly aminao. Mitoera ty anatinay tompo ary omeo anay ny fiadananao. Amin'ny anaran'i Jesoa Kristy, fanaganana ny maty ary ny fiainana mandrakizay no angatana izany. Amen. Anatanteraka ny famangina isika mankataka ny fiangonana ny tsara. Edy Rizy Menakavy noho izao vona miatra amin'ny fianakaviana izao dia namoizana ny ray niteraka. Ny ray be dia tsangana ary misoreta alohanareo ny fiangonana. Izay tsy hafa fa fianakavianareo ao amin'ny tompo. Tsy tonga ameny foeno anefa fa tonga kosa anatanteraka izay voalaza ny soratra masina manao hoe farany miaraha misaina ianareo ka miaraha ory fankatiavana tahaka ny rala famindrafo fanetretena manetretena. Ikena fa mafy tokoa ny fisarana manaina toy izao ry Izy Menakavy amin'ny maha-olombelona. Nefa tsarovy ireo teny fampanantenana nataon'ny tompo izay tokony tsaroana indrindra amin'izao fotoana izao manao hoe izany teny izany no efa lazaiko taminareo mba hanananareo fiadanana amitsy. Aty amin'izao tontolo izao no ahitanareo fahoriana nefa matokihy izao efa naresy izao tontolo izao. Koa izany teny fampanantenana izany Rizy Menakavy no entinay mampitraka anareo. Fantatray tsara fa kristiana nareo ka mahalala manantsara izany teny izany dia ny fiainana mandrakizay. Izy Andriamanitra no hanome ary izy ihany koa naka isaorana trany ny anarany ary ho azy rery voninahitra. Tombon-dalana ihany ny azy fa isika rehetra dia mbola ho any. Dia aza misosikala ely sonina.
fa ho lasa izay ratsy loatra. Manaraka izany izy velakavy, olombelona ny tena ka mahatsiaro manana didy amin'izao fotoana izao. Koa ino ary izay manotra ny feotra maso ho an'ny velona sy hosolondry sigandany ho an'ny mody. Kely dia kely tokoa tompo, efa ataonay toy ny tantely tapapata izany, ka ny foman'olitra no mameno fatra azy. Dia aza misosika itsony ny alahelo tompo. Manaraka izany, ry izy venakavy, noho ny maha olombelona fandriana didy, dia isy aminay rehefa mirava ny tonga dia mandeha ary ny sasany kosa dia afaka mandray tanana anareo ampahery sy ampionnanareo. Manoloana izany ny fiangonana malala ho mariky ny firaisapo sy ho fampiononana ary ho fakahirezana ny fianakaviana dia anangana ny tanantsika kavanana isika fiangonana ary ny fianakaviana ho mariky ny fisaorana antsika rehetra. Saotra indrindra tompo, dia aza misosika alahelo-tsony ry izy menakavy teo an'Andriamanitra irenany voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen. Petraka fiangonana mamonjy ny toerana foana. Tonga amin'ny fotoanany rakim-pisaorantsika izao dia ny hira voalahatra firana fanaminy 4 no ataontsika mandritra izany.
mipetraksika zao dia tonga ny fotoana izay anaovana vavaka fangatahana ary aorianan'izay miafatra sy mitsodrany. Vavaka isika. Misaotra anao izay tompony amin'ny nahafahanay nivory teto amin'ity toerana ity no tantaninao izay no afaka tonga teto dia satria mbola nanome fofonaim-pahavelomana, mbola afaka vokarivotra ny avokavoka, afaka mijoro, afaka nandeha. Izany dia marika fa avoasinao isa-maraina ny famindraponao. Ary misaotra satria afaka nidera sy nioby ianao izay tamin'ny alalan'ny hira sy ny zava-maneno, tamin'ny alalan'ny fanatitra, ary koa mbola afaka nandray ny teninao ilay teny izay mampitsimoka fanantenana rehefa avela hiasa eo amin'ny fiainanay. Dia amin'ity herinandro vaovao ity dia mangataka aminao izay mba hanaiky hiasana izany teninao izany ary hametraka ny teninao eo amin'ny sehatra avo sy lehibe arivo ny fiainanay, mba tsy ho ampahany na sanatria anjorom-bala rehefa misy olana vao indro izay mamakina miaina izany teninao izany. Misaotra koa satria afaka mitrotro am-bavaka ny amin'ny asan'ny trano izay sy mihetsiky ny fiangonana, afaka nanambara n'ireo asa vita izay ho voninahitry ny anaranao rery ihany ny zava-bita, ary afaka koa mametraka ny ho avy ireo tetikasa izay miandry izay milazaina teo dia miakaiky indrindra dia mihetsika vide grenier izay sady eo no fanantevenana miasa eto amin'ny fiangonana ny amin'ny fandoavana ny vidin'ity trano ity izay ambiny, ary koa ahafahanay mifandray amin'ny hafa, ary koa ahafahanay mikarakara sy mikolokolo ny tontolo satria afaka mientana izay tsy ampiasainay dia afaka amidinay amin'ny vidiny mirary ho fanantevenana ny hoentimanana eo amin'ny fiangonana. Misaotra koa satria afaka nampahery ny havana sy tapaka izay nitona paorina na fo iray nahitana masoandro, ary izany tokoa no mahafiangonana ny fiangonanay dia fiangonana velona satria velomin'ny teninao ilay teny izay mampitombo dia mba hitombo amin'izany fifankatiavana, fifampaherezana, ary koa fametrahana ny teninao eo amin'ny toerana voalohan'izany izahay. Tsy adininay tompo ireo marary, ireo nitona-paoriana maro, ireo izay irery indrindra amin'izao vanim-potoana sarotra izao sy mafana izao, dia ampio izay mba ho masonao na ho sofina mba handreny fahorian'ny hafa, hijery reny namanay irery reny indrindra amin'izao fotoana izao. Ary matsiaro koa izay ireo namanay izay mandalo olana ninona olana sedrainy na amin'ny lafiny arabola izany na ny fifandraisana na amin'ny taratasy ninona endriny dia nampatsiahivinao anefa tsy ireny akory ny tompony teny farany fa inao Andriamanitra, ka aorena amin'izany fanantenana izany ny fonay fa ao aminao izay dia manoatra ny mpandresy. Tsy adininay ny nosy izay nevinay izay na lehibe anay sy nitaiza nahitanay masoandro ho an'ny akabeazanay, ary koa ity firenena izay nandray anay ho zanaka ity dia ampio sy ampirapirato amin'ireo firenena anankiroa ireo ny fahasoavanao sy ny fiadananao. Dia izany no vavaka takatry ny sainay tompo, marobe ny tsinay ho angatahana nefa izay koa ny takatra dia mahatoky izay fa ianao mahay manome mihoatra lavitra noho izay angatahanay sy irinay ao amin'i Jesosy Kristy, ary ho fiombonanay sy fanohizanay ilay vavaka izay nampianarin'ny tompo dia tianay no mamarana izany vavaka izany. Rainay izany an-danitra mamasinany ny anaranao, mitonga ny fanjakanao. Nanao fanjakana sy ny arony voninahitra mandrakizay. Amen.
zao atsika dia andray miafatra sy nitsodrano dia manao ny hira 2:valopolo amin'ny kantika arc-en-ciel. Eo am-pitsanganana no andraisantsika izany. Que la parole du Christ, avec toute sa richesse, habite en vous. Instruisez-vous, avertissez-vous les uns les autres avec une pleine sagesse. Que la paix, l'amour et la foi vous soient donnés de la part de Dieu le Père et du Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce soit avec tous ceux ou celles qui aiment notre Seigneur Jésus-Christ d'un amour inaltérable. Amen. Voninahitra ho an'Andriamanitra ray sy zanaka ary fanahy masina izay hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay mandrakizay. Amen. Mandehana ny fiadanana ka manompony tompo. Misaorana amin'Andriamanitra. Mirary herinandro sambatra. Ndraimbava fotsiny a. Ndraimbava tsaiko nareo raha mahalala fa efatra izy ity tamin'ny taloha dia tamin'ny herin'ny anankitelo dia anio anankiroa. Dia nefa tsehoana izy dia mba miangavy reto hoe inona ny tiany mpanoratra ho lazaina fa dia tsy maintsy tsindriana boky ilay izy. Amin'ny heriny angava